Miarabana ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary tamin'ity anio ty misy ny arindraona izay mitoetra ato atsimon'ny Madagascar anisan'ny nitondra rotsakorona tamin'ny tapany atsimon'ny nosy manomboka ny rapitsy kosa nefa dia ny varatrazany no mahazo vahana kokoa indrindra ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagascar ny any amin'ny tapany avaratra kosa indray dia mijanona ho tsy maro toerana hatrany ny abaka ho an'ny telo andro ho avy mitatra ho an'ny avoatany izany manomboka ny alahady zany hoe miverina mahazo vahana indray ny orana tandrivondraona ny alahady mitohatra amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao ny maripana kosa indray midina ny maripana ary mety misongadina zany ho an'ny ilany atsinanany nosy iray manontolo ho an'ny rapitso miverina kosa nefa na manaraka ny maripana ao anatin'ny fahavaratra kosa izany manomboka ny alahady misy fiakarana zany raha ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanan'ny Madagascar iny toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia isy ny orana manomboka any amin'ny faritry vatovavy zany ka hatrany amin'ny faritry sava mandraona kosa ny andro ny faritry sofia sy ny faritra alaotra mangoro ny ilany atsinanany avoatany ihany koa dia mety andraondraona ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny ilany andrefana amin'ny masoandro no hibatoerana kokoa ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrivondraona ho an'ny faritry melaky ny any amin'ny distrika amin'ny androvazy ny ilany andrefan'ny faritry bongolava sy vakinakaratra ary ny atitan'ny faritry boeny izay mety hoarahina kotroka izany ho an'ny faritry sofia dia na sava ary ny faritra ambatsoa mandraona hatrany ny andro ho an'ny faritra sisy indrindra ho an'ny morontsiraka atsinanana manomboka any amin'ny faritra analanjorofo zany ka hatrany amin'ny faritra anosy raha ny maripana vaovinavina amin'izay andro ny rapitso izay midina hatrany amin'ny 4 degré celsius ho an'ny avoatany hitantsika izay any amin'ny faritra matsiatra ambony ary misy fidinana 4 ka hatramin'ny 20 degré celsius ihany koa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia mbola mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry betsiboka raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady misy ny orana tandrivondraona izay mety ray kotroka zany hoe mitohy hatrany zay ho an'ny faritry sofia dia na ary miendrika tandrivondraona tsotra kosa ho an'ny faritry sava sy ny any amin'ny faritra ambatsoa ary koa ny faritra analanjorofo tombanana miverina ny orana tandrivondraona mety ray kotroka ho an'ny avoatany amin'izay andro ny alahady izay ny tapakandro ariva ho an'ny faritry melaky bongolava ny faritry tasy vakinakaratra amoronmania ary koa ny ilany atsinanany faritry matsiatra ambony mandraondraona kosa ny andro an'ny faritra nalamanga alaotra mangoro ary ny faritra atsinanana sy vatovavy torok'izay ny any amin'ny faritry betsiboka sy boeny ny ambony moa dia ny masoandro no hibatoerana raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay manomboka miverina ny maripana na miakatra zany ho an'ny avoatany satria dia miakatra hatrany amin'ny 3 degré celsius sahady ny maripana ho an'ny matsiatra ambony ary koa 20 degré celsius ny maripana ho an'ny faritra analamanga torok'izay ihany koa ny any vakinakaratra 20 degré celsius ny any amin'ny ilany atsinanana kosa indray 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius misy fiakarana ihany koa izay raha ny hitantsika indrindra ho an'ny faritra anosy izay miakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius izay ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay ny alatsinainy miverina ny orana mety hoaray kotroka indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratry nosy iray manontolo ary mitatra ho an'ny faritra avoany atsinanany Madagascar izay ny tapakandro ariva ny alatsinainy moa ny andrasana an'izay raha toka mbola mijanona ho maina kosa ny andro ho an'ny faritry menabe ilany andrefan'ny faritra amoronmania matsiatra ambony ary ny faritry orombe iray manontolo torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra anosy androisy sy tsy mandrefana dia ny masoandro hatrany no hibatoerana mandraona kosa ny andro ho an'ny tapany atsimo atsinanany Madagascar mety hisy ihany ny tandrivondraona vitsy ao anatin'izay ny maripana mifandraiky amin'izay andro ny alatsinainy izay misy fiakarana hatrany ho an'ny avoatany satria dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 3 degré celsius ary ny morontsiraka atsinanana kosa 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany dia izay indray ny météo tamin'ity anio ty ary rapitsindray fotoana manaraka veloma